La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vidiny mirary. vous présente Nivava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampahalalam-baovao. Olona folo no namon'ny eny noho ny fihinanana sokadranomasina nisy pozina tao Vatomandry. Ampolon'ireo nahiditra hôpitalika 5 amin'izy ireo mbola manaraka fitsaboana hatramin'izao. Anomboka rampitso avokoa ny fivirita tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimera rototo. Manomboka rampitso ihany koa ny fisokafana ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako hovidiana ho an'ireo olona izay maniry ho mpikambany HCC. Araka ny tatitra izay navoaka tamin'ity androany ity miampiray ny matin'ny Covid-19 ray amin'zato ny tranga vaovao ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 10 tamin'ny izany. Misy 20 amin'zato kosa ireo sitrana soamantsara. Anomboka ny fanadidina mahakasika ny teboka ilaina amin'ny fanavaozana anatsarana ny famatsiana rano eto Madagasikara. Anamboana azy sy ny automasina ka vola mitetina €1 no amatsiana ny tetikasa. Maresaka iraisam-pirenena mitombo hatrany ny ayay maro mahakasika ny vaksiny AstraZeneca. Isan'ny nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fampiasana izany Frantsa sy ireo firenena Europeana miisa 7 hafa. Ny antideny revetra. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao olona folo no namoany eny noho ny fihinanana sokatra an-dranomasina nisy pozina tao Vatomandry. Ampolona ireo nahiditra hôpitaly ka 5 mbola manaraka fitsaboana hatramin'izao ka eto Andriatsila. Fanampozinana azo avy amin'azy an-drano nanjo ireto fianakaviana maromaro ireto araka ny fitantaran'ireo olona any an-toerana. Ny sabotsy teo nisy mpanjono avy amin'ny fokontany maro fototra na azo fano na sokatra an-dranomasina roa lehibe. Notetehina avy hatrany ireo fano roa lehibe ireo ka nozaraina tamina fianakaviana atao laoka. Ny ambiny namidy teny amin'ny bazary kely ao Ampandranety ny andron'io ihany. Ny alin'io sabotsy io ihany nanomboka nitranga tamin'ireo nihinana ilay fano ny vokatry ny fanapoizinana. No heverina fa aretina tsotra izany ka tsy nataitra ny maro raha tsy efa nisy maty ny sesisesy ny samy tao an-trano. Ny alatsinainy maraina vao samy nanatona ny toeram-pitsaboana ireo marary. Nalefa avy hatrany tao amin'ny hôpitaly be ao Vatomandry. Rony ane sabosy alina rony andro lady tantoandro hady tena nihinana ka nareo zany nivanga sa nareo mpanarato vanga madamako maty zany mpivarotra laoka bazary kely ery dia tagny tongasany manakory nazoanareo na tompo tamin'ny tomaty dia natao fangano maromaro. nivanga ndreny nazo anazy nivanga nina Sabosy ery fa zay nihinana anzy. dia firy mianaka Dimy mianaka zay. ndrikakory namanao jo maty Ry inonao aby zany zanako aby sy. kakory fisehoana aminao zany fisehoany retagny aminao Manao kisako ndraika nilay zany mivarotra koa dia mandoa zany. efa nasy fitsabagna tsara. Ay. Hatramin'ny tolakandro teo, olona folo ny fantatra fa namoy ny ainy ary saika mpianakavy avokoa izy rehetra ireo. Ampolony kosa ireo nahiditra hôpitaly ka 5 sisa no manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be ao Vatomandry amin'izao fotoana. Raha nambarany ireo tompona ndraikitra any an-toerana, vanim-potoana tsy fihinanana azy an-dranomasina vaventy izao fotoana izao, indrindra fa ireo azan-drano efa maty. Marary rehetrarehetra zany dia raisina an-tanana maimaim-poana ato amin'ny hôpitaly. Misy ihany koa nefany
ireo zay mbola nivelany entanina zany anatina ny tobi-pahasalamana amin'izao fotoana izao zany a nefa manao ny any tsy ho zavatra ireo mpiasan'ny fahasalamana ato anatin'ny distriktan'ny Vatomandry amin'ny fandraisana an-tanana an'ireo olona ireo. Ny tsara ho marina ihany koa itsika rehetrarehetra ao anatin'ny distriktan'ny Vatomandry izay mihinana hazandrano maty na regny biby maty agny agnaty ala regny dia aza hoanina regny fa ampididoza amin'ny fahasalamantsika satria iregny zavatra regny dia tsy azo antoka iregny biby matimaty foana regny iregny hazandrano matimaty foana regny. Izay zany any an-tagnana antsika rehetrarehetra indrindrandrindra antsika ao anatin'ny distriktan'ny Vatomandry. Araka izany tokony hitandrina ny tsirairay manoloana ireo sakafo sy hazandrano mampiaya isoroana ny famoizana ain'olona maro tahaka izao. Maro ny antony namaritana ny fotoana fikatonana na fisokafa ny fanjonoana. Mpianatra roa no namony ainy ary enana ratra teny Ambato Miravavy maraina teo vokatra ny loza mpifamovozana izay nitranga io na saina. Tahaka izao ny fahasimbany ity fiara mpitondra mpianatra andeha hiazo ny malaza feno rivo ny maraina teo tokony ho tamin'ny fitory. Mpianatra roa no namony ainy ary enina no naratra. Tsy nisy nahita ilay zava-nitranga noho izany somary nisitaka ny tanàna. Ny fiara efa nivadika voataitra ny rehetra. Za nijery fotsiny dia vao nahita ilay ankizy kely nandaraha be tsy tita be teo dia lasa tsy te hijery asa grave be ilay izy. Misy ankizy vavikely anankiray tsinjoka dia nakisaka ilay tômôbilina dia nakisaka be izay dia ilay sasany ilay sasany mitondra lezaka kely naratra be tanany. Mbola mifamonjena raha ohatra ilay ankizy lahy kely nandaraha be teo tsy loha mbola hoe mafana dia lasa mety miakatra anakany mbola mafana ilay ankizy vavikely matsiro plasy teo mitsika fa mbola nakisaka ilay tômôbilina dia za tsy nijery tsiny fa ilay nandaraha be dia lasa nandeha ohatrany. Letitra ny azon'ny hôpitaly Ashira ireo naratra vokatra ity lozam-pifamovozana ity raha efa any amin'ny fianakaviana kosa ireo namony ainy. Nisy fiara lehibe nisongana niteraka famoizana aina zaza 3 taona sy 1 taona hoy ny tompon'andraikitry ny sekoly. Ny aratra enina matona dia chauffeur sy ny sekretera chauffeur tena maratra be sekretera kosa mafiana satria ny sekretera zany manaraka ny tômôbilina. Entre 3 taona ny ray dia ny anankiray 1 taona. Ny anankiray mbola petite section dia 3 taona. Ny anankiray 11e. Zako mahafantatra ny chauffeur niraisina sady tsy misotro tsy mifoky eo ny mpianatra ny teny milamina izy za matetika mitondra mpianatra miaraka aminy manaraka mpianatra fa milamina le chauffeur. Fatakany hoe nisy tômôbilina mifampidepasy anga zany hoe camion sy 4x4 tsy haiko tsara fa za tsy nahita dia niala nireny anga zany izy dia tonga dia tsy lifatra dia any amin'ny tombonao. VS mbola kely grande section 11e 8e 7e 5e. Vokatra ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza hoy ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ary misokatra ankehitriny ny fanatedina. Manoloana ny tranga tahaka izao ilaina hatrany ny fitandreman'ny tsirairay toy ny fiaingana aloha isoroana ny fandehanana mafy ny fanaramaso ara-potoana ny fiara sy ny sisa. No ity vonina ity nanapa-kevitra ny ampiato ny fianarana hatramin'ny alatsinainy izao ny sekoly ho fisaonana ireo izay namony ainy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hanomboka rahampitso ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera rontota. Rahampitso ihany koa ny fisokafan'ny fametrahana ny atota taratasy filatsahako vidiana ho an'ireo izay maniry ho mpikambana ny HCC. Henri Florio. Hifantoka eny anivon'ny anteny mera rontota indray ny mason'ny mpanara-baovao manomboka rahampitso ao anatin'ny fiatrehan'ireo solombavambahoaka sy rololon'ny Madagasikara ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany hatrehan'izy ireo amin'ity taona ity araka ny fampiatsoana nataon'ny gouvernement. Teboka maromaro no hodiniana ao anatin'izany raha ny fantatra. Fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana ity satria raha antsika mahafantatra ihany koa fa lany ny mandat ny anivon'ny HCC zany izay naharitra teo amin'ny
fito taona zany ny fataperan'izay manolotra solotena anankiroa misy ny fifidianana zany izay andaniana solotena anankiroa atolotry ny anteny merapirenena ary solotena anankiroa koa ho an'ny zareo any amin'ny Sénat. Misy ihany koa ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna izay vary mangatsiaka zany tamin'iny fivoriana ara-potoana tamin'ny herintaona iny dia ohatr'izay ilay famatsim-bolany IDA izay mamatsy vola an'ilay projet prodigie izay resaka digitalisation zany ho an'ny karapanondro ho an'ny kopia sy ny rehetrarehetra zany ao anatin'izay zavatra. Ankoatra ireo isan'ireo asa lehibe miandry izy ireo ihany koa ankilana ao anatin'ity fotoam-pivoriana ity ny fifidianana izay mpikambana mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny ACC. Raha ny fantatra hanomboka raha-pitso avokoa ny fandraisana ireo antotan-taratasy filatsahako fidiana ho an'ireo izay olona maniry ny mpikambana mandrafitra ty ACC ity na izany eo anivony anteny merareo tonta na izany eo anivony filan-kevitra ambony ny mpitsara. Raha ny fanazavana azo tsy voatery ho mpiasan'ny anteny miera no afaka mirotsaka ho fidiana fa ireo izay manana fahefana manokana dia afaka milatsaka ho fidiana avokoa. Ny olona zany dia afaka milatsaka ny solombavambahoaka na ny olona izay manam-pahaizana momba ny lalàna. Izany hoe olona nanao droit zany. Fa aoka fantatsika raha ohatra ka fa tsy voatery ihany koa hoe tsy maintsy solombavambahoaka no ho atolotry ny anteny merapirenena. Fa raha ohatra ka misy solombavambahoaka ka lany somatsara hoe lasa membre n'izany fitsarana avo ny lalam-panorenana izany dia tsy maintsy miala amin'ny maha-solombavambahoaka anazy satria tsy azo aprafesina ny asa anankiroa zany ao anatin'izay. Fa iarahantsika mahafantatra fa hatramin'izay ny tao amin'ny anteny merapirenena dia nanolotra olona avy any ivelany daholo zany ao anatin'izay fa kosa olona mahafeno ny fepetra zany hoe olona tsy maintsy mahay lalàna izy ary tsy voatery ihany koa zany ao anatin'ny fianakaviam-be ny fitsarana. Ho an'ity fotoam-pivoriana tsara-potoana ity eny anivony CCI Ivata rahampitsa amin'ny 120 antoandro no hanokatra ny azy ny eo anivony anteny merapirenena raha toka amin'ny 3 ora tolakandro no ho an'ny andro ny rahampitso izay no hanokatra ny fotoam-pivoriana ireo olona etsy Anosikely. Misy 7 ireo mpikambana ao anatin'ny ACC, mpitsaram-perinasa misy 2 atolotry ny filan-kevitra ambony mpitsara, solon-tena 2 fidiny ny anteny merapirenena, 2 hafa avy amin'ny anteny meran-dolona ary ny 3 tendreny ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Latsaky ny 10 isan-jato tapafitrihan'olom-pirenena manamarina ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany. Saika ireo manana antotan-taratasy karakaraina sisa no ampirisihana ijery ny anarany. Yves Richard. Efa saika tafaverina eny anivon'ny fokontany avokoa ny lisam-pifidianana taorian'ny famaranana vonjomaika nataon'ny CENI ny 28 febroary lasa teo. Raha efa ho herinandro zao no naharaisan'ny fokontany antsahabe ny listra vonjomaika. Latsaky ny 10 isan-jato ny tapavitrihan'ny olom-pirenena manamarina ny anarany anaty lisam-pifidianana. Carte bureau de vote zay ataontsika hoe 1/10 marabe litra ny olona tonga mijery zany. Ny afisy raha mijery ambadika misy afisy mipetraka ao no fanamarinana ny lisam-pifidianana. Fa fijerina azy aloha na izay 1/10 zay raha misy ataontsika hoe une vingtaine minutes ao anaty lista. Fa zay olona tonga aloha terakara taratasy eto maka certificat résidence manao taratasy ety na maka certificat de vie hoe jerevy koa ny anaranao anaty lista. Fa zany hoe le olona zany tsy misy hoe manana fandavan-tena hoe tena hijerany fotsiny nataony aty. Raha PDP zo anatin'ny 3 arivo zay mpifidy eto. Roa mpifidy manodidina ny 3 arivo araka izany no nanana fandavan-tena manokana hijery ny anarany anaty lisam-pifidianana. Isan'izany ty renim-pianakaviana ity izay hijery ny anaram-badiny tsy tafiditra anaty listra nandritra ny fifidianana farany teo. Zava-dehibe amin'ny maha olom-pirenena ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana manomboka amin'ny fanaraha-mason'ny listra hoy ny fanazabany. Dia misy afisy etsy ambony etsy eo amin'ny lalana misy anay iny. Dia izay no nahatonga ana hoe hijery ny fifidianana sady mivady tsy tao anatiny. Farany teo dia hijery n'izay koa. Rehefa tsy eo dia tsy mifidy zany.
vaovao dia tsy namanina vio ifidy. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanamarinana ataon'ny olom-pirenena mandritra ny fandalovan'ny lisitra eny anivony vokotany toy izao ny seni, ankoatra ny fampidirana ny mpifidy vaovao anaty lisam-pifidianana, ahafahana manadio ny tsy fahatomombanana hita anaty lisam-pifidianana hatrizay ny fanamarinana ataon'ny olom-pirenena. Io zany tena zava-dehibe satria ahafahantsika mama amin'ny ampahany lay olana zay mipetraka eo zany ny fisoratana anarana miverina na ny fisian'ny laharan-kara-panondro zay mitovy raha toa ka vokatry ny fahadisoana tsy na iren'le laharana kara-panondro reny fa raha tondray moa ka hoe nataontsika ny alanenina rehetrarehetra amin'ny fanamarinana ny mombamomba lay mpifidy dia ny antotan-kevitra eo ampelantanantsika tsy ahafahantsika manoatra dia mijanonao zany reny mahakasika ny mpifidy amin'ny mombamomba azy reny. 20 andro aorian'ny fahatongavany eo anivon'ny vokotany no mifarana ny fehim-potoana ahafahan'ny olom-pirenena mijery ny anarany anaty lisam-pifidianana. Miainga avy amin'ny antotan-kevitra azo mandritra izany no hanatsaran'ny seniny lisitra izay ho faranana ny 15 Mey ho avy izao. Araka ny tatitra nivoaka androany miampiray no matin'ny Covid-19, raika amin'izany kosa ny tranga vaovao ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 80 tamin'ny izany iarana izao. Tao amin'ny faritra Dianano nisy ilay olona iray lavo ny valanaretina Covid-19. Tamin'ny fitiliana miisa 327 raika amin'zato ireo tranga vaovao avoatily ny faha 15 Martsa 2022 izay mitsinjara toy izao. 80 teto amin'ny faritra Analamanga, 12 tao Sava, 9 avy tao Antsinanana sy Boeny, 3 tao Diana ary nahitana tranga iray avy atao amin'ny faritra Betsiboka sy Otmatsiatra. Ankilany 7 ireo marary nahitana fahasarotana. Raha ny tatitra hatrany tamin'ireo olona sitrana miisa 20 290 hita teto Analamanga, 15 tao Diana, 40 tao Antsinanana, 4 tao Otmatsiatra, 5 tao Sofia, 4 tao Atsimandrefana ary 2 tao Boeny. Tsy mandahy ny anao ilay vaksiny iadina amin'ny Covid-19 Madagasikara ho ny ministry ny fahasalamana fa kosa mijery sy ny manara-maso hatrany noho ny famaroany ireo firenena Europeana nanajana ny fampiasana azy. Fanampanazavana. Sia malagasy ao anatin'izao valan'aretina zao dia manara-maso akaiky sady maina isika ny amin'ny ity vaksiny ity. Uzatio aretina vaovao matsisty ka dia azo lazaina hoe ny akamaroany zavatra rehetra atao dia vaovao avokoa ary ny firenena efa nanomboka nampiasa ny vaksiny araka ankehitriny dia hita fa miempo ary mampiampana ny fampiasana ny vaksiny ao aminy. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia azo jifaina eny amin'ny pharmacie manomboka izao ny test TDR na ny test diagnostic rapide araka ny nambarany tompony andraikitra avy anivon'ny Sofarmad. Eo nasaina. Manoloana ny fiverenan'ny taremarky ny olona mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 eto Madagasikara. Nanambara ny tompony andraikitra eo anivon'ny Sofarmad fa azo ny olom-pirenena atao ny manjifa ny TDR na ny test diagnostic rapide eny amin'ireo toeram-pivarotana fanafody. Pharmacie aloha zany akoatran'ny hoe Sofarmad dia efa ny ankabeazany pharmacie misy daholo amin'ny vidiny tena mirary dia mirary dia afaka mahazo an'ireo test ireo 36 000 ariary ny olona tsirairay dia mihoatra ny test hafa mety hoe lafo dia ny 36 000 ariary hitanay hoe sady mora nefa mamezo ny mpanjifa izy hoe afaka fantatra hoe manao ahoana fahasalamana. Raha ny stoka eo am-pelantanana ampy tsara na ho an'ireo olon-tsotra raha ho an'izay orinasa maniry hiasa aminay. Ny olon-tsotra moa zany dia araka ny tenenina teo afaka mahita an'ireo test ireo na eny amin'ny pharmacie mahazatra anazy misy ihany koa ireo dokotera izay hoe zatra miara-miasa aminay dia efa misy an'izay koa io. Mbola ny fanjakana ihany hatreto no afaka manao ny test PCR ary hanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny mahady araha-manana ny valanaretina coronavirus no antony nanaovany orinasa tsy miankana ny test TDR. Masanafa izy ny PCR mijery mihitsy hoe ao aminao hoe mbola misy virus ao amin'ilay faritra ny tenda na faritra ny orona iny ny hitan'ilay PCR
ny TDR indray a mijery hoe efa nandalo taminao hoe le virus a efa namokatra efa namokatra antikoro ve ianao ery fiarovana ho anao zany kasika le corona. Ankoatra ny fividianana ny testa TDR eny amin'ny farmasia, misy ihany koa ny fandraisana antanana ireo izay miahy any fahasalamana na olon-tsotra izany na orinasa tanterahan'ny Sofarmad. Lafy mavahoafa kosa indray dia nanohy ny fihetsiketsehana alina ireo mpianatra ny politeknika Vodivorina noho ny tsy famaliny ministeran'ny fampianarana ambony ny famoahana ny teteandro ny vatsim-pianarana io nasay. Rehefa niatomaly tokony tamin'ny 4 ny fitokonana sy ny fifandonan'ireo mpianatra ny politeknika Vodivorina tamin'ny mpitandro ny filaminana, ny tony alina ny andreo mpianatra. Nampahatonga ny zavatra nitranga tamin'ny alina tezitra ny mpianatra. Ny antony nisy namanay nikasa anaty barin'le namanay voasambotra omaly nefa narirariran tao amin'ny gendarmerie zareo tsy hita hoe aiza nasiny anazy dia mivery-maina ny namanay dia tezitra ny mpianatra noho izany dia nanao an'iny hitsika omaly iny. Hatreto aloha nefany mbola tsy mivalona fitaky mpianatra, mbola tsisy resaka ny calendrier-na bourse, mbola tsisy resaka hatreto ny fivoahan'ny bourse avy any amin'ny ministera satria mbola tsisy fifampiresahana amin'ny vatana, mbola tsisy fampilazana koa avy any amin'ny zareo hoe manahoana sy manahoana fa hatreto aloha zany mbola miandry ny mpianatra. Hatreto tsy mbola nisy teteandro nivoaka andraisan'ny mpianatra ny politeknika Vodivorina ny vatsim-pianarana koa andrasana izay ho toy ny raharaha. Tamin'ny anora sy sasany ariva teo no afaka tao amin'ny fampanoavana ireo mpianatra miisa 3 ka nalefa namonjy ny fodina. Nilamina amin'ny teny Ankatso sy ny manodidina io maraina eo taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny solitenan'ny mpianatra sy ny filohan'ny université Antananarivo ny atony etsika. Michel Aranarjo. Nivoaka io maraina io ny lisitrireo mpianatra eo amin'ny faculté ny sciences izay misitraka vatsim-pianarana iray volana sy équipement. Tsy nahafaly ny mpianatra nefa izany ka norovitin'izy ireo tsy nisy atakandro. Tonga le fanovitana lista zany somary nalahelo kely le izy satria bourse 1 mois navoaka ny zareo tao ny soratra tao ary en plus n'izay be da be tsy tao anatin'le lista dia nalahelo kely zany le izy hoe tokony mbola tsy navoaka za aloha le lista raha tsy zavatra lista efa exact satria lasa misitositona lakilosan'le mpianatra fotsiny le izy. Vokatry ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny filohan'ny université io maraina io anefa dia fantatra fa miato anatin'ny 700 ora ny hetsika ataon'ireo mpianatra eo anivy ny faculté ny sciences eto amin'ny université Antananarivo. Nisy fonana tamin'ny président ny université sy ireo solitena amin'ny ministère ary ny tato amin'ny faculté des sciences tamin'ny maraina taminay délégué solitena délégué sy ireo mpianatra vitsivitsy sy nanambaran'izy ireo fa après 48 heures zany hoe afaka androandro zany dia isy ny résultat amin'ny fitakinay izay bourse 4 mois plus équipement. Hatreto zany zay mendra le 720 ora fa tsy hoe mijanona le tolona fa izay délégué zany dia mitety an'ireo birao rehetrarehetra reo ihany mahakasika ny hoe ahoana ny lista sy aza daholo ny olona tokony atonina mahakasika an'izay zavatra izay. Ny antony vidinana an-dalambe zany aloha raha ny faculté des sciences manokana hatreto. Tsika mpianatra rehetra ninona valiny eo zany izay après 48 heures zay dia manao assemblée générale isika mpianatra rehetrarehetra amin'ny alatsinainy. Nanamafy izany ny filohan'ny université Antananarivo ary nilaza fa efa andalana ny famahana ny olana na ny mifanazavana ny antony na taraiky ny fizarana ny vatsim-pianarana ihany koa ity farany. Fampiresaka foana fampiresaka. Le izy anie tsy maintsy aloha satria ny lalàna no mametra hoe mahazo vatsim-bola vatsy ny mpianatra. Fatatsika hoe tara vao niditra ny fampianarana ny amena ra-pahasalamana no nahatonga anazy tara dia misy fahatarana koa ny inscription. Io moa samy olo dehibe dia mifampifanometiana dia nahatony izy amin'ny fahalalana ihany.
efa fantatra hoe rehefa vita ny digitalisation io aloha ny digitalisation anamorana ny zavatra rehetra fa tsisy idirana mihitsy tsy mihitsy no mety hataran'ny famatsiam-bola. Ny fiandohan'ny herinandro izao araka izany no fantatra ny toy ny hetsika ireo mpianatra ny tokana teny Ankatso. Manoloana ny fihetsiketsehan'ny mpianatra manerana ny université maromaro tato ato miantso fitoniana ny avy eo anivon'ny ministera ary nanamafy fa tsy maintsy ho azony ireo mpianatra ny vaty sy mpianarana fanampanazavana. Ka eto zany dia mbola manamafy an'izay fa dia tsy maintsy ho azony mpianatra ireo boursa ireo. Ny andro manokana dia nisy ny fiarana teo amin'ny université Antananarivo, présidence ny université Antananarivo sy ny doyen faculté amin'ny sciences et technologie nandaminana efa milamina tanteraka ny any araka ilay resako efa mamarana ny digitalisation zany ny eo amin'ireo établissement ka dia miandry an'izay listra izay fa atao mitovitovy amin'izay Toamasina sy Toliara izany koa no andoavana an'ireo bourse sy équipement. Ho an'ireo izay efa nandray ny équipement sy ny 1 mois de bourse dia 3 mois sisa ny aloha amin'izy ireo ary ho an'ilay mbola tsy nahazo kosa dia handray équipement sy 4 mois. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny toy ny raharaha volamena izay any Afrika Atsimo eo ihany koa momba ny raharaha Abbas Toliara rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Ravaka no anarako, nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely, nanomboka tamin'ny zavatra kely, vola madinika tao anaty boatin-drakitra. Mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra. Dia nifanotsy tamin'ny vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny vola, n'aiza n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny vola, afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofika. Mille avance, M-Voula avance. M-Voula avance, eo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsodin'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-Voula, tsotra, aingana, azo antoka. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra tapafaharoan'ny vaovao isika. Resaka politika ny puran'ny fanomezana avatsim-pianarana ireo mpianatra eny anivon'ny université Mpanjakana raha ny fanazavan'ny général Makavelo Désiré ka tsy tokony atao fitaovana politika intsony ireo mpianatra ny alarana efso. Ny fitondram-panjakana ve no manao fanahiniana tsy manome vahaolana ho an'ireo mpianatra sa misy olona manao fanahiniana manao izany isin'ny olana ka tonga ireo mpianatra anao fitokonana.
Ireo no fanontaniana roa mampametra-panontaniana ny mpianaram-baovao ankehitriny. Natao fitaovana politika hatramin'izay ireo mpianatra teto Madagasikara raha toa ka niainga tamin'ny fitakian'ny mpianatra hatrany ny fikorontanana nisy teto amin'ny firenena. Zara ny tenako manokana olo efa teo amin'ny fitondrana tsy mba heritreritra mihitsy hoe ny fitondrana no hitady ataontsika hoe azo ikapohana azy. Zany hoe manao fananina mihitsy tsy aloha ny ataontsika hoe ny bourse mpianatra ireo dia ahatonga azy hitaky, dia ahatonga azy hanao fitokonana, dia tonga hisy fifandonana amin'ny mpitandro filaminana. Za tsy mino an'izany fa tena misy mihitsy manao fananina hoe atao izy hikorontanan'ny mpianatra, atao izay tsy hahafalin'ny mpianatra mba hiteraka savorivory atao amin'ny firenena. Tadidio tsara fa raha mitodika ny lasitsika saika miainga avy any amin'ny mpianatra fitakian'ny mpianatra foana ny atombohony savorivory teto Antananarivo, indrindra teto Antananarivo. Mila entitra ny fitondram-panjakana manoloana ny raharaha ankehitriny ary mila mijery vahaolana indrindra amin'ny fanovana ny rafitry ny fampianarana eto Madagasikara. Ny fametrahana sivana ho an'ireo olona tokony hisitraka ny vansim-pianarana eny amin'ny université na tsy. Doza hoe apetrao amin'ny hoe ny ankizy nahazo mention no mahazo bourse, ny ankizy tsy midobla amin'ny amin'ny klasy misy azy zany de fahatelo olona tsy mipetraka eto Antananarivo ohatra, de fahatelo manana ray aman-dreny sahirana, fahaefatra ray aman-dreny sahirana. Fa rehefa tsy ataonao an'izay fa ty rehetrarehetra ty na mention passable raha ve de mahazo bourse. Za midika an'izany tsy niezaka matoa mention passable, mba faravaratsy nao mba mahazo mention assez bien, zany no tokony hahazo bourse. Fa raha ny tena marina ny fiheverako azy ny olona tokony hahazo bourse d'étude zany, satria tena famporosiana ny ankizy hiezaka amin'ny fianarana olona mahazo mention bien, dia ataovy matevitevina le bourse omena azy. Toy izay hoe atao mitovy daholo na ny mention passable na ny olona nahazo mention bien na mention très bien. Eritreretiko fa tsy mety kosa zany. Raha tsy ivona nanao hetsika fitakiana fandoavana vatsim-pianarana avokoa ireo mpianatra teny Ankatso teny amin'ny polyteknika Vodivorona ny ao amin'ny université ny Barikadimy ao Toamasina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nodimandry faharatsimba leçon rehefa notsaboana tao Manakara manambonina misotro ronono fantatry ny besinimaro teo amin'ny sehatry ny politika. Solombavam-bahoaka tao Beloha-sur-Tsirbiana ary efa be ny tanàna ihany koa ny tenany tao an-toerana. Lehibe ny faritra Menabe izy tamin'ny fiandohan'ny tetezamita ary efa kandida nrotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny taona 2024 ny Kolo TV FM dia mirary fioronana feno ho an'ny fianakaviana. Nandrisantsika ny vaovao kosa indray dia tapitra ny fiam-potoana ka mitaky ny fametra-pialana ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ireo inspecteur sy contrôleur du travail izay manao fitokonana itoy hatrany ny fitakiana raha ny fanazavana ny larana efson. Tsy mahavaolana ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny asa fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy raha ny fanambarana nataon'ny syndicat autonome des inspecteurs du travail androany manoloana ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Araka ny fanambarana mitaky ny fametra-pialana ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera tsy mahavaolana izy ireo. Koa satria tapitra amin'ny fiam-potoana zay namena azy ireo amezana vahaolana ny amin'ny amoana ny sata manokana feny inspection du travail sy ny fanomezana ny tambikarama. Koa satria fanginana sy tsy firarahina ary fanakatsakanana sy fandrahonana ny setrin'izany. Koa satria tombotsy ombona ny daholobe no ivon'izao fitakiana izao. Arak'izany dia mangataka tsy misy fepetra ny fametra-pialan'ireo tondra eo anivon'ny ministera tsy mahavaolana izahay. Raha misy moa ny fizirizirindry zareo amin'izany fametra-pialana izany dia mitodika aminareo tompon'andraiki-panjakana ambony zay matapaka eto amin'ny firenena zany anala azy ireo amin'ny toerany tsy misy fepetra. Ny ministera no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fitakiana raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'izay zany ireo tompon'andraikitra ambony takianay manomboka eo amin'ny secrétaire général makany amin'ny ministra zay tena tompon'andraikitra voalohany indrindra amin'ny fitondrana ny asatanay eo anivon'ny conseil du gouvernement. Satria hatreto raha nisy ny fandraisany andraikitra
dia tsy tody amin'izao fitakiana sy fitokonana izao zahay raha nisy ny tena hoe fiadivan'izany ministra zany ny momba ny satamfeny inspecteur du travail mariana koa fa ny indemnité zay tokony raisinay dia ministera no nahitana an'izany tsoraboly zany ary tokony nandohan'ilay izy hatreto aloha zany dia tsisy ilay izy dia ny ministra no tena tompony andraikitra voalohany ao anatin'izany hoe tsy fahataterahan'ny famaliana fitakiana izany. Raha Jaivina, ny fitakiana ny fampiarana ny statut particulier mifehy ireo inspecteur sy contrôleur du travail sy ny fandoavana ny indemnité de haute fonction nanomboka ny taona 2012 izay mitetina 4.5 miliara ariary no antony fitakiana ataon'ireo inspecteur sy contrôleur du travail tao anatin'ny volana maro. Hanomboka ny fanadadiana mahakasika ny teboka ilaina fanavozana anatsarana ny famatsiana rano eto Madagasikara. Anamboana n'izany automasina ka vola mitetina €100 no amatsiana ny tetikasa. Evy Richard. Vola mitetina €100 no entin'ny la Frantsa hanampiana ny fitondram-panjakana anatsarana ny famatsian-drano anatin'ny tetikasa non revenu-ateur. Atomboka amin'ny fanadiadiana ny teboka ilaina fanavozana ny tetikasa. Ka ny faritra tsinana indrindra ny Toamasina no isan'ny tarana azy. Jerena tsara ny hoe inona ny zavatra misakatsakana ao anatin'izay fampiasana rano izay ahafana mijery ihany koa araka ny hoteniko teo hoe fotodrafitrasa izay dia rehefa avy eo izay ny dingana voalohany rehefa avy eo hojerena amin'izay rehefa mivaly ilay fanadiadiana dia hitantsika hoe inona ny zavatra azo iarahana toy ny mety hoe fanamboarana ny fotodrafitrasa izany mety fijerenany reny famantarana ny rano reny na ny compteur izany ampiasaina eto Madagasikara mety anisan'ny lesoka ihany koa izay miara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa non revenu-ateur ny fanjakana frantsay ankoatra ny fanatsarana ny famatsian-drano amin'ny ankapobeny tanjo tetikasa ny amariparitana ny teboka mitarika ny fahaverizan-drano izay misy fiantraikany betsaka amin'ny jirama. Oui, j'étais heureux aujourd'hui d'avoir cette réunion de travail avec madame. Faly izahay nanolotra ny tatitra mahakasika ity tetikasa izay atomboka tsy ho ela ity. Isan'ny hojerena manokana anatin'ny tetikasa ny hanafoanana ny rano very amin'ireo fantsona isan'ny tokony. Ny mahakasika io izay miteraka olana na izany ho an'ny mpanjifa na ny jirama no izany mampiana ny vola ampidiriny. C'est aussi un problème pour la Jirama puisque ça fait baisser les recettes. Itoetra ny fanadiadiana anatsarana ny famatsian-drano hoy ny mazovo frantsay eto Madagasikara androany. Raha Toamasina no isan'ny tarana azy aparitaka manerina ny tanan-dehibe eto Madagasikara ny tetikasa anatrarana ny tanjona mahakasika ny fisitrahana rano fisotro madio. Lafa vaovao hafa kosa indray dia nahazo fahafahana vonjy-baika ireo malagasy 3 amin'ny raharaha volamena tratra tatsy Afrika Atsimo araka ny vaovao azo tany an-toerana ny Antsipriny izay setinao rifloreo. Nahazo fahafahana vonjy-baika tamin'ny fitsarana Afrikana Tatsimo izy teo izay tratehaka tamin'ny fanondrana ilay volamena milanja 3.75 kilao tatsy Afrika Atsimo araka ny vaovao farany voaray. Ity fahafahana vonjy-baika ity izay narahana fepetra maro lafy toy ny tsy fahafahan'izy ireo mivoaka ny Afrika Atsimo ary voafetra ihany koa ny olona afaka mifandray sy mifanerasera amin'izy 3 mirahalahy ireto. Raha ny fantatra, ny firenena Afrikana Tatsimo ihany koa no manofa ny trano hipetrahan'izy ireo anantoerana ary araha maso akaiky izy ireo. Efa nitory azy ireo ary nangataka ny hampodiana ireo harem-pirenena tsy hitsarana azy 3 mirahalahy aty Madagasikara ny fitsarana malagasy hatrany am-boalohany saingy tsy mbola mivaly hatramin'izao. Ankilany mbola mitohy ihany koa ny fanenjehan'ny fitsarana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny PAC na ny pôle anticorruption ireo pretsy kombakomba rehetra izay efa mampolo na mpidirina ponja mahakasika ity raharaha volamena 3.75 kilao ity. Miantso ny mpitondra fanjakana hijery akaiky ny tetikasa basy toliara ny mponina sy ny ray aman-dren'ny tanàna ary ireo olom-bao fidy any an-toerana ny tetikasa izay miverina edina hevitra indray amin'ny azao fotoana izao Gaëtan Andriatsilava. Iray taona mahery taorian'ny nampiatony ny fanjakana ny fitrandrana fasimainty kasaina atao tao Ranombe miverina ndatabatra sy eny anivon'ny fiarahamonina indray ankehitriny ny ady hevitra momba ny basy toliara ama amin'ny ampahany tsy fanananasan'ny tanora izay mahatratratra ny amin'ny 5.7 ny fisokafany hoy ny solotenan'ireo ray aman-dreny sasany ao an-toerana.
miandry ny sokafana avao koa zany a ny tanora tsy anasa satria tadiotsika tsara fa ny taux de chômage na ny hoe ny fatra ny tsy fanananasa eto amin'ny faritany toliara mba tsy lazany toliara zany ambony de ambony tsy asiako ihany fa de ambony base toliara tsy anazaotsika hoe izy no hamany problème tsy fanananasa toliara fa izy ndray kosa zany a dia hitondra ary hamaha amin'ny ampahany ny tsy fanananasa ny tanora eto toliara na io tanora nahita fianarana na io tanora antonotony fianarany na io tanora tsy nianatry amotika ny fiarenimponina ny fisian'io tetikasa io tetikasa hafa no mila ajoro raha toka ny hitady vahaolana amin'ny tsy fananasa no tanjona antony raha ny fanazavana vahoaty ampandohana maro ny teboka tsy mazava ny ainga tamin'ny fakana ny hevitry ny vahoaka na ny fanatona le vahoaka tsy nisy an'izany tany fa le olo fotsiny no ramasena zay olo mevola ary ho an'le base tuliara sy le olo pombazy moa ve hatramin'izay fiarovana na soutenance na misoutenir ny base tuliara zay moa ve tsy nizara vola base tuliara vola fonany no zaraina am'le olo agny maninona ary no izaranao vola raha le zavatra marina fa ho fagnatsarana ny firenena ho fagnatsarana ny le faritra angamo mila vola zaraina zany avao le teninao marina de manaiky le vahoaka fa tsy zany angegna tao ao e ary raha vao mihetsika ane base tuliara de fa vola zay no aparitaky zay ny fandehana efa maro ny tetikasa ny kosaina ajoro teto Madagasikara indrindra ho an'ny faritra tsy mondrefana saingy misedra olana avokoa ny akamaroan'izy ireny fa ny hokevitra no betsaka tsy misy samy ijoro manazava ny tena zava-misy marina sy ny heviny na manaiky na tsy manana finiavana izahay hoy aho izahay olo mbo fidy avy aty mba tokony hitsangana zany hagnazava amin'ny fitondrana foibe hoe zao no zavatra tena tadavinay hatrizay zany de tsy nisy zay zavatra zay tsy sahy miteny tsy sahy manasongadina an'io hoe izao ane izao de raha bo misy olona vitsivitsy mitsangana zany manohitra de fa atao hoe tsy mety io tokony hazavaina amin'ny saim-bahoaka hoe zao tsy mampety an'io na izao ny zavatra tsy mety ao anatin'io ao mila hazavaina amin'ny vahoaka hoe izao kosa hoa magnazava koa ze manaiky hoe izao ny retombe ho azotsika mikasika ny fisokafany base tuliara de zao koa hazavaina zany hoe reto izahay zay manaiky ny fisokafany base tuliara de reto izahay zay tsy manaiky ny volana septambra 2024 lasa teo tsy ahivina nanamafy ny fiarahamonim-pirenena kradoi fa tsy mazava izany hoe tsy ara-dalàna ny fahazondalana hitrandraka sy ny fahazondalana ara-tontolo iainana any tetikasa base tuliara misy ayakolikoly manoloan'izany ka mety hiteraka vokatra tsy goavana ho an'ny mponina sy ny fiarahamonina eny fotony tsy tokony hisy araka izany raha ny hevitra izy ireo hatrany ady hevitra na fikasana amerenana ny fisokafany indray efa tonga eny amin'ny draine manerana ny nosy ny aide spéciale tosika fameno natokana ho an'ireo mpampianatra Frammanon subventionné mihoatra ny 5,5 alina hoy ny ministra tompona andraikitra Gaëtan Andriatsilava efitrano tsekoly tao amin'ny EPP mena sy ny EPP Soahindrana Sisko Vohibato draine Matsiatra Ambony no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly fa narenana fotodrafitrasa izay tafiditra ao anatin'ny PAEB na ny projet d'appui à l'éducation de base niarahana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola bangona dia eo amin'ny 700 eo ny tranon'efitra ny efitra sekoly izay ho apetraka manerana ny Madagasikara efa 100 zay nefa napetraka tamin'ny volana novambra tamin'ny taona lasa teo ka efa marino vita aby zay ka de hiditra ny sekoly aby ireo kilongareo miaraka amin'ny table banc moa izy io ka ny manaraka de apetraka amin'ny volana avrily iny angamba ny resadiso aho ny efitrano sekoly efa 100 ambiny ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny tetikasa fefy no mitantana ny vola eo ambany fiahin'ny fidy izay nanoana ny fitantanana
ankoatra ny fotodrafitrasa nanamafy ny ministra fa efa nampitomboana ny subvention ho an'ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina ary efa tonga eny anivon'ny draine ny vola mahakasika ny aide spéciale tosika fameno ho an'ireo mpampianatra fram. Mbola ao anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana amin'ity ny subvention ho an'ny école privée ary isaorana ny filohan'ny repoblika satria dia nampiakary ny subvention an'ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina. Re 24 000 ariary izy teo dia nampiakary ny 50 000 ariary ka dia isaorana azy. Eto dia efa tonga eny anivon'ny draine ny vola mahakasiky ny aide spéciale tosika fameno ho an'ny mpampianatra fram non subventionné mihisa eo amin'ny 55 000 mahery eo dia horaisina banc de caisse any anivon'ny draine izay aide spéciale izay. Fitokanana voalohany ny efitrano fianarana iarana amin'ny tetikasa paeb ity natao tao amin'ny EPP Samena fari-piadidim-pampianarana Vohibato ity. Misy roa ireo efitrano vaovao nitokanana tao an-toerana. Mananjo isitraka fanabeazana araka ny taony zaza malagasy rehetra ary tsy latsa-danja amin'izany ny faritra Matsiatra Ambony. Vova ny olan'ireo vahoaka osany rany vongy manoloana ny tsy fisian'ny fiara fitondrana marary izay efa ampony taona ny maro noho ny fahatongavan'ny ambulance vaovao any an-toeranao Riflori. Efa mananika ny 10 taona mahery izay no tsy nanana fiara mpitatitra marary intsony ny teo anivon'ny hôpitaly be ny Soanirany Vongo. Lanitra amin'ny roetsy ariary farafahakeliny ireo mponina amin'ny fanofana fiara sendra manana marary ka tsy maintsy andehanana any Fenorivo Atsinanana. Vaovao ny olana ankehitriny fa nahazo ambulance vaovao Soanirany Vongo ao. Eo ampitadiavana taxi brousse ampitadiavana tomobily sahirana ny vahoaka maro ny maty andalana maro ny tsy afaka mandeha satria tsisy ny moyen afahana. Zao zany tonga le ambulance zay nomeny fanjakana zany azo lazaigny hoe afa-pasairangana zany ny vahoaka amin'le fizahana tomobile lafo be zany eto Soanirany Vongo. Ankoatra io, raisin'ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana ihany koa ny fandoavana solika ho an'ireo vahoaka mila ity fiara mpitatitra marary ity. Rehefa tonga moa zany izy io dia mazava ho azy fa tsy mandeha rano mangatsiaka izy io fa tsy maintsy misy carburant na solika no ampiasaina amin'izy io. Dia nanapa-kevitra moa ny tenako mahasolo-bavoaka ny tenako mba tsy hampanahirana ny vahoaka anatin'ny distrika Soanirany Vongo dia ny tenako no iantoka manontolo ny carburant ampiasaina amin'izy io raha ohatra sanatry ny vava ka misy olona tsy salama zay hoentina ny Fenerive satria avy eto aminay dia tsy maintsy any Fenerive no anatirana ireo olona ireo zany. Tsy maintsy hirosona ny fikojakojana sy ny fanarahamaso izao fananam-bahoaka izao raha ny namban'ny roa manam-pahefana any an-toerana. Niteraka savorivory ao tao amin'ny commune Masomeloka manoro ny dijana avoaka ny conseil d'État manafona ny fividianana be ny tanàna ao amin'ny commune. Araka izany nidina nanazava izany tamin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka fanampanazava. Naverina ary ho averina ny fividianana ty agnatin'ny commune Masomeloka mba hialana amin'ny wala mety ampisy-korontana aty agnatin'ny commune. Ny tena marina dia tokony Andriamatoa lehibe district no andeha ilasa an'izay ety satria didy zay navoaka ny conseil d'État io didy tsy azo valoza kanefa dia misy fisidiam-patra zay sy maintsy ataoko ty agnatin'ny commune Masomeloka dia nambara mba tsy ampisy aiay ny vahoaka satria aty agnaty commune Masomeloka dia nisy korontana misy raha hitasika tamin'ny télé fa dia zao dia milamina ny vahoaka ty agnatin'ny commune Masomeloka fa ny zavatra mba angatahiko fosiny sy amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka dia tokony ho atao afainganina ny fividianana fa mizaly ny vahoaka aty agnatin'ny commune Masomeloka. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitombo hatrany ny ayahin'ny maro mahakasika ny vaksiny AstraZeneca. Isan'ny nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fampiasana izany Frantsa sy firenena Européenne miisa 7 afanadina. Un vaccin dans la tourmente. Firenena Europiana maro no nroso tamin'ny fampitsaharana mandritra amin'ny fotoana tsy mbola voafitra ny vaksiny AstraZeneca. Maro ny teboka nandraisana ny fanapa-kevitra raha ny fanazavana. Isan'izany ny tranga tany Autriche izay nahafatesana mpitsabo mpanampy iray voalaza fa tratra ny coagulation sanguine. Na ny fivanganan-dra taorian'ny nanaovany vaksiny AstraZeneca.
Firenena maro avy eo no nanambarany ny fisinitranga trombose na ny caillot sanguin taorian'ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca. Isan'izany Danemark, Italia ary farany Allemagne izay nahitana tranga 7 mahakasika izay. Raha ny antontanisa farany azo, trangana trombose 5 no hita tamin'ireo olona 7 tapitrisana tao vaksiny tamin'ny AstraZeneca tao Royaume-Uni. 420 ny tranga tamin'ireo 7 tapitrisana tao vaksiny tamin'ny Pfizer. Ambanina hoarina tamin'ny oetrretina ny antontanisa araka ny fampitam-baovao navoaka ny AstraZeneca. Andrasana ny lakamisy ho avy izao araka izany ny fanambarana ataony AEM na ny sampandrara Europeana misahana ny fanafody mahakasika ny fahafahana manohy ny fampiasana ny vaksiny na tsy. La vaccination peut ou non se poursuivre. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany ao nanaraka izany soafa tsara dolo. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.